Amin'ny niveau efa tontolo politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara kosa dia vaovao nisongadina tamin'ny androany ity ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety izay nataon'i Tata Ambroise izay nanambara indrindra fa niala tsy mpikambana intsony ao anatin'ny antoko politika Hery Vaovao Ho Madagasikara ny tenany. Niala tsy mpikambana ao anatin'ny antoko Hery Vaovao Madagasikara i Tata Ambroise izay filoha hevitra ty antoko ty teo aloha nandritra fihaonana tamin'ny mpanao gazety izay nitotosaina ny atoandro teo teny amin'ny espace de la Tsiadana. Antony roa no nanosika ny Tata Ambroise hiala tsy ao anatin'ny antoko HVM. Voalohany, tsy voahaja ny fiainana antoko ao anatin'ny HVM. Tsy misy ny fakakevitra ny mpikambana fa mpitarika vitsivitsy ao anatin'ny antoko mandray hatrany ny fanapa-kevitra. Ankoatr'izay, tsy mahavita ny asa mahatoko azy intsony ny HVM. Tsy mandray anjara ao anatin'ny adevitra eto amin'ny firenena ny HVM dia voatsikajy ao anatin'ny antoko matanjaka ary manana olona betsaka ao anatin'ny gouvernemanta azy. Ohatra nambarany ny fanginan'ny HVM manoloana ny raharaha fanjaniana ny lalana ny feny asa fanaovan-gazety. Raha nanontaniana mikasika ny hoavy politika ny Tata Ambroise dia nilaza fa noho ny fandraisana andraikitra ara-politika ny tenany. Tsy mbola nanapa-kevitra kosa izy ny tena lalana andehanany fa azo atao hatrany izy ny manolo firenena na ao anatin'ny antoko na eny anivon'ny fiarahamonina. Nanotrina ny Tata Ambroise nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety androany i José André Noelson ary tsy lavy rakoto son.